atolotra anao zao eto amin'ny radio Madagasikara. Miazo fijalian'ny adalako. Tantara indray miaina nosoratany Rasoary Malala Bozo Eliza, narindra ny R Justin Marc. ireo mpanimiaina ny tantara: Alain, Faly, Onomamy, ny Ony, Daniela. Mpanatotosa Gaston Randriamanalina. Noro no anarako ato amin'ny kilasy famarana zao no misy ary ampitrandrahana ny bakalorea. Mba tiako ny zaran-tantaram-pianako an'ireo tanora toary tia apita amin'izy ireo ny tenako fa sarotra ny lalana tanindràna malama azoko silasila. Amorotevana ka raha vao ratsy famindra-kely fotsiny dia any anaty anjana mangitsikitsika vetrany. Atanindràna indray mandeha lalovana eo amin'ny fiainana ary tsy azo iverenana intsony. Atanindràna tondro avaratry ny hoavy rehetra mbola isiany eto tany, ka raha tsy marina izay ambarany dia izotra amin'ny lalandiso izay mifarany amin'ny enina toy izao nahazo azo ao. Fa inona finaritra no heveriko mahasoa, ka nampanaraniko fony nofoko ary ny adalàna no heveriko mahasambatra, ka nandany ny androm-patandrako tamin'ny kilalao sy ny friariavana kanjo tahaka ny rosedi mamerana eny an-tsaha zany, ka ny felany na baboa tsy ela dia nalazo, fa ny tsilo ny nandratra namela olatra tsy maty vonoina teo amin'ny fiainako, fa afo tokoa ny fitiavana. Tsy filalao izy fa mandoro. Manasanao anaraka ny tantarako. Tena taraiky andro izay bus mandalo rehetra verangah efa feno daholo. Tena efa ho maizina ny andro tena ho alina mihitsy fa alora angah mandeha tongotra dia ahoana ary ny atao. Aleo izay mihitsy ny atao ka aleo andeha tongotra iandro bus eto nefa ny tsy mahazo. Oay edy tena iny le sipy ohatran'efa niketriketrehako. Alora angah aloha atsona. Iza koa ary izany mitsitsitsitra ao aorianao izany. Mba andraso aky fa ray lalana ihany Ay le bandy tia indray ary inona mbola nataony tany aoriana tany ka mihevitra fa zaharery sisa ny mpianatra tao am-pianarana no taraiky farany teto. Aika mbola nisy taraiky no za tany dia inona ry no tokony ty bandy ty toa milamila resaka amiko izany foana mantsy izy tiako rehefa tafahoana izay eo an-tsekoly eo. Izy aloha bandy bogosy sady tena en forme tsara ka nanina moa raha andrasana sady mba misy namana ihany koa amin'izay. Nefa aleo mody ampifilafilaina ihany aloha ka. Ay, mba andraso moa aky mba mpiara-mianatra ihany ve dia ifampiavinaviny. Tsy miavina izany ry za mihitsy no maimaika. Ka za kosa nge tsy mitaonana hoe mba hijanony, fa kosa moa ny lalana tsy maintsy hodiavina no iriko mba iarahantsika manala.
tsara ange onindroa no ny ray ka hotantanako aro ny tianao sa ho babeko ay e tena faly be a fa sambany andro any mba nahitantsika tamin'ny endrika ohatra izay mba nyresahako taminao izany ve tena marina ange zany e tena marina mihitsy za aza mitsiky foanako ka mino fa afinahitra ty diantsika androany ity a ary manantena ihany koa fa tsy ho iny ihany no tsika hitako eny amin'ny endrika ao ray azafady aloha fotany tsy mahalala fomba e tafita aloha no anarako e efa ela ihany any mba te eona sy resaka aminao saingy tsy nety tanteraka izany raha tsy andro andry ka mba azoko fantarina veky ny anarany noro reno anarako noro ay e ary tena naina ame anarana tokoa ny ray aman-drenindry izany ka mariny satria tena sotaka amin'ny bika manendrika indri ny anarandry anyka mambabo avokoa momba andry rehetra ianao koa dia efa mahay milaza ery tsy hoe mahay milaza velively fa zay tena marina ange ny lazaiko e fa raha tonga mbaka hoe angany fotsiny ihany ny fisiny izany anjely zany a dia ataoko retany horen-danitra fa enoronoro ny tena izy menatra amin'izany fa ino mahamenatra anao an'izany fa marina ange zany e ary raha misy toy ny mpanjaka ny atsara tary dia anao no ataoko andriamanitry ny foko ka omeno tsiny avery noro malalako raha amosaka ny fitiavako efa niotrikatry ny ela ho anao anio aleo kosa aloha tsy zao ny amaliko an'izany ry tafita andray kosa ka tampoka loatra amiko anie zany aleo amin'ny manaraka ka ndray ary eny ny fiainonao ny fanondrina tatopoko aloha ny zava-dehibe fa zany miambo amin'ny fotsiny andrasako izay fahavonona ny fonao kanefa kosa azato sasamiandro fotsiny ihany ty foko resym-pitiavana anao ry noro malalako eny misy eritreretina aloha zany faiza aloha ianao tia ny mody zavy mibe sarety amin'ny modika saingy tsy maninona fa hanatitra anao vo hitoditolo veriny ka zany mbola eny an-janahary tsy olana zany fa ndao hiaraka ndao ariko tena tsy azo toro mihitsy mieritreritra n'iny feonanay sy tafita androany iny tovolahy mahafinaritra aloha izy ary tobabiny avy hatrany ny foko saingy tomenatra ny tsotra ny fitiavako eo no eoko kanefa raha ny tena tiako dia nitsoroko teny eo ihany hoe tia azy koa dia ahoana nefa izany ny amin'ny tovo efa volana maromaro anie izay ny fankatiavanay tovo nefa ny tovolahy mahafinaritra ihany koa ary tamin'ny retany fitiavako voalohany indrindra saingy somary malemilemy fetsika tao vehivavy izanyko hany ka tsy dia ahitako fafiny loatra ny fiarahana aminy tena fanohitra mihitsy aloha raha izy tafita dia ahoana re izany hitovo tao tsy foko kanefa tafitako tiako mino fa ny tanora rehetra rangaty efa to azo ao daholo ko maninona moa mijouer rôle double ohatra ny tsy ratsy fa mila mahay milalao fotsiny sao sanatria dovotra ao samboka bolozy ary aleo hitady toromaso amin'izay ka ka araka ny resaka nataoko taminao iny ronoro dia mino fa efa nandinika tsara ianao ary manatena fa anio ny resako ny valy mahafa-po avy aminao ka raha tsy ho lazaiko mihitsy ary dia ahoany
dia tsy misy ny olana raha toa ka oroka mamy faran'izay mamy no asolonao n'le teny rotokonotononona amiko hoe tiako ianao. Ary raha izy roa ve tsy mety? Dia ho sambatra indrindra atsia. Ay, avy ary aty. Dia izao akipio aloha masonao e. Ao fa akipoka e. Ao ary fa nitanako mihitsy ny ataoko sao dia mangarangarana eo ianao. Zay dia ao amin'izay ary. Oay. Za koa le tsy tiany lahy. Noro malalako. Misaotra atsia. Tsisy isaorana izany. Fahasambarako marina. Fa zao atsia. Raha mety indray dia asako mba hiaraka hifalifaly sy korana amiko ao anaty alim-pandizana iray izay. Misy atarantsika amin'ny fitiavantsika roa e. Andray, tena tiako izany ka. Faroviana nefa. Homaniko tsy ela fa miandry kely fotsiny. Eny ary. Atsoa rehefa vonona zaniko. Aza matahotra ianao fa ataoko faran'izay aingana mihitsy izay. Ay, dia miandry ny antsonao azy izany. Ino a? Tena mahafinaritra loatra eto mifiarahana izy tafity. Saingina izany na tsy izany dia mbola tsy mahafoy antovo fitiavako. Tiako izy na dia mamiko aza ny fiarahana izy tafita. Raha ampito izany ny fotoana ionana izy tovo. Mila mahay manafina tsara noho izany a. Izany hoe ezahana mba tsisy hiova ny fihetsiko aminy. Sao ho tsikariny eo hoe ampirafisiko izy. Toy ny lehilahy toy no mantsy manana fomba fijery mahay mamantatra amin'ny miafin'izay ihany. Sao arany eo film milay be vao manomboko ity ve dia ho tapitra sahady. Aleo mailoka. Efa firy ary izao. Tena fa amin'ny 7 maraina kay. Noro nefa ty mbola tsy tonga ihany. Efa tamin'ny 8 sasany fotoananay. Raha vao tsy tonga eo amin'ny 7 sasany aloha iny dia iny any lasy. Ty kosa kaiko. Manao antovy. Manahoana? Azafady fa tena tara be mihitsy fa tratra ny embouteillage. Efa ela be mihitsy anga ianao tonga teo. Za rehefa saika andeha mihitsiko. Efa adiny iray latsaka kely any efa niandry anao teto. Azafady ekia. Tena tsy fananiko mihitsy fa za koa ary mba manao hoe efa miandry ela be ato ianao zaoko. Zao aza atao tsony amin'ny manaraka fa tena mahasosotra mihitsy. Mba marina ary andao amin'izay ka? Andao ary. Ka hoentinao aiza ary aloha za ty. Hoentiko any amin'ny tontolo mahafinaritra higoantsika ny amamin'ny fiainana ianao noro malalako a. Sy ianao ary io masika amiko eriko. Izy azafady arakiry malalako a. Ao fa tsy niteza taminao tsony amin'ny sisa. Ary etsy aloha tantanako izany malalako izany ka. Ohatran'ny jerijereny zalangy indry izany ka. Efa aty ry zalahy fa aza jerijereny lisany e. Oay, ianao ty koa. Hita fa anahy ianaoko. Olona ve tsy hijery aminao e? Ay. Fa hoaiza ho atsika? Raha ny tiako izao dia mijery toerana iray mitokatokantsika ho antsika roa rery. Ka ahoana mety amindry? Tsy maninona ka? Misaotra kia. Noro tiako angendry ity ary tsy foko lasan'olo-kafa tsony. Satroko foana eo anelako isan'andro san'andro ianao. Eny fa na dia ora iray aza satroko tsy hisaraka aminao. Izany ve? Eno a. Za koa ny eritovy tianao e.
saingy mana sao atatarana ihany no itiavanao ka hosoloanao rehefa tojony tsara no izay ianao. Raha ny amin'izay indray ry noro malalako dia matokisy ianao toy ny ilombe andony fitiavako anao ka tsy miraraka tsony. Misaotra kia. Voaintrandro tantely a tantely voay eo. Dry fa zao ve tianao vao malala miditra ny trano ronoro a? Efa misivy alina nge zao e? Fa inona koa ny idirandry amin'izany? Zay tiako ihany io. Fiainako tsy idirandry. Ny indri atao amin'izay mahamety azy. Arono a? Efa tonga anga papa sy maman? Maman no efa ao fa papa mbola tsy tonga. Kory papa ary zany mbola tsy modiko izany kiandry eo. Zay ihany no tsy aizandry miaina. Ka izy angery noro miasa e. Fa nga izy mandeha fotsiny amindrika. Tsy lava resaka amindry eto ka. Efa masaka nga ny vary? Efa masaka fa mbola miandry amin'ny papa ontsika vao mihinana. Inona koa ary ty mifampiandry ty. Zay efa raha makabe. Zaiko. Loary eo kiny ady ataovy mbola latabatra ao aniko fa za mainka atory a. Mbola ifo maraina hianatra. Tena ny aniova mihitsy noro ka. Na niandry amin'ny papa azy ty tsy ataony tsony. Tsy rarantsony mihitsy ny rainy e. Andriamanitro mba hampio andresy lahatra azy. Andeha aloha andoatra ny sakafony ka. Maraina sady tia ny andro ka tsy maintsy hiomana indray zany andeha hiasa. Ndry ary ohatrany tsy nahitany noro aho alina sa tsy eo tsy natory teto angambiny a. Tantely a tantely eo. Ahoana zay papa? Avina ianao ty ono a? Tsy natory teo anga noro alina ohatrany tsy hitako amin'ny efitra ao. Natory teo izy fa tamin'ny 5 maraina izy dia efa niala teo. Ndray araka ny filazany mantsy dia toa hoe miditra amin'ny 9 maraina hono izy. Zany ve? Aiza koa izy hiditra amin'ny 9 maraina izany? Ka zany ireny teneniny tamiko malatra papa. Sady tsy mba misy hoe malala mihera ty aminay mivady akory. Fa ono ahy efa vita ve aloha sakafo ao e? Efa vita re fa loloza ihany amin'ny maman e. Dia tonga dia mandro tso an-dakozia ao e. Eny anaka. Bonjour chérie. Manao olona? Efa nandrefa ela? Efa somary elaela ihany ka. Fa tsy maninona tsy izany a. Ny fahitako anao tongetongeny zava-dehibe. Ka inona ro ny vaovao e? Aleo aloha rangatsika hiala eto dia avy eo lazaiko anao ny vaovao a. Ndao aroko. Fa hoaiza nefa? Mety amin'irivy raha hoe mamonjy fialana eta eto tsika dia avy any miresaka tsara e. Tena tiako izany ka. Ndao ary. Ndao ary. Ka eto amin'izay ary ilay vaovao anao e. Enao koa. Inona moa ny vaovao lazaiko eo? Akoatra ny fitiavako anao mbola tsy miova hatramin'izao. Zany ao. Tena tiako angendry ity ronoro. Fa zao ke ronoro. Arak'ilay voalazako tamin'ireny dia ilay tamintsika anao nafarana izany e. Tadidiko. Misy an'ilay alim-pandizana karakaraina izay dia mba anasako indry
ary manatena fa io fotoana mba hahafahantsika roa ary tena afinaritra indrindra. Faroviana nefa le izy za koa nery tafita efa mba miandry an'izany Zany ve? hatramin'le nandrenesako an'izany taminao iny saingy atreto moa dia mbola tsy voalazanao mazava ny andro sy ny fotoana. Tena marina ve zany Ronoro a? Efa hoe zany Amin'ny faran'ny herinandro ankilezinao tao a. faly be araha izany Ay ve? mba toy ihany izany ny fandrika. Ka za tsy hampesona ndry izany ho aza matahotra ndry fa ono aloha miananao ndry ty ve aloha tena dia marina sa ahoany? dia mbola tsy tsapanao ihany ve zany tsy tafita. Kiza mahalalako. Tena tiako be mihoatra ny rehetra mihitsy ianao. Zany misaotra kely Ronoro. Ary andao amin'izay tsika ndefa efa laniko rehetra ny ranom-boankazo sy mofo mamy. Ny andro koa te efa mividy sasany ka so tareto. Marina tokoa zany ndao ary Tately voay Hoavy ela be dia ataonao fanao mihitsy Ronoro tia mody aly ity tandre moa nefa efa maro izao ny von'olona fa tsy fantatry indrimo ory tantely fa lehilahy ny manatitra eto isan-kariva eny fantatro tsara izany kanefa tadidio fa vehivavy angenao ary ny olon-dratsy tsy mitady afa-tsy ny animba sy amiraviran'ny nofinao tsy misy tandroka ny tsy misy rambo amataranao azy. makaleo be Manino isaky ny tonga ato dia miseo mananatra erindry indrindray verikala amin'ny mananatra koa maninona rehefa tsy mety vena teo tsy teny ndry voazaza ray ranorana io izay mbola fiainandrio avy ary eritreretiny aza ny fiainako nidikidirana tsy maintsy miteny anao maravaviko anao Ronoro enona dia hoe mbola zandronao aza Ronoro tsy maintsy miteny foana. Efa masaka velony sakafo falina ny andro oka aloha iantso amin'ny papa sy maman fa tonga dia mba batao kely eo ambony latabatra eo re jereo fa mbola maniraka zoko foana to Manahoana papa? Manahoana zanako? Tena reraka retsy azy zany ka. Zany? Tena vizana be loatra koa ny asako so dia mila ranom-boankazo ary papa na zavatra hafa ankoatran'izany aloha angalako azy misy angao? Tsy maninona mihitsy ka. To tena tsemboka hafanana mihitsy mantsy raha izao fahitako amin'ny papa zao. Tena lay fa tena zany mihitsy ny zavatra ilaiko ry tantely Andraso ary fahakako vetivety papa ary mangina ny ato ohatran'izany asa ngamba tsy eo indray Noro tena mampanahy mihitsy ny zaza iny ka tsy mba tahaka n'ity zandriny ity mihitsy ny zoko tokony hanandratra anjandro indray ity no ohatra ny afafafetsika tato ato andraso mihitsy anontaniako tatelika aiza izy zao amin'izao andro tsy fianaran'izao tia ny jus amin'ny papa dia mazotoa ianao misaotra betsaka retsy mamy tsara ery izy zany tena mangatsiaka araka ny lako azy mihitsy fa ahoana ary tantely ahoana zay ry papa tsy ao anganoro ao izy ka ao ve matory ao an'efitrano ao matory eno antiandro tandro be ty fa nga marary atao hoe miandry anao mihitsy izy ka ery aminao fa hoe hiandro faty izany rariva dia izay no mahatonga azy natory kely ao aloha aleo atsoko izy fa mino fa efa taitra izy izay sady ianao koa no andrasany ay Noro efa tonga ange papa ndrito eo laza hoe iresaka aminy ho avy kia fa hono iandro fatiniza hono izy
Tsy fantatro. Tsy haiko rery papa fa aleo izy no anazava aminao ka. Manao any papa? Manao any ianao anaka. Araka ndraiky tamin'ny tantely zandronao teo dia hoe to andeha hiandry faty ianao. Fa iza no maty anaka? Zany tokory papa. Misy mpiara-mianatra aminay ao maty maly hariva dia hiandry faty any izay andro any hariva. Andro any hariva fotsiny fa rapitsy mantsy ilay izy no alevina. Ay. Ka atahoana moa izany fa dia mandeha anaka. Namanao hoe maty dia tsy andry faty ianao. Ary manina moa raha hitinao any tantely? Tantely very papa dia andeha eo ao namanao kosa ka. Olona tsy mahavita miaro tory io akory. Sady dray fianarana ihany any miaraka any. Eny ary. Dia mieritreritra hoe amin'ny firy izao nareo no andeha ka? Avy misakafo hariva ny alain'ilay namako anankiray eto. Dia manova mafana tsara fa mangatsiaka izao ny andro Eny. Fa zao papa. Maninona kay za raha omeny papa vola kely sao misy lako vola tampoka any? Ay, mety ohatrina no ilainao sa izay omeko fotsiny dia ampy? Ataovy misimisy raha mety. Ty. Merci papa. Tena mahatsiaro tritrikery zany tafaraka ihany angentsika androany. Zany ve? Zany akia. Fangalo tsy mieritrretinao hoe ho tafaraka tsika ka? Tsy hoe zany fa efa natahotra no diso fanantenanay na teoko. Ka nefa dia nohainao nisan'ny antony nanaovanay an'izao alim-pandizana izao. Mba tia hainao amin'izany fahasambaran'izany akia androany Ka moa tsy fahitapotry ny fahasambarana ianao izao? Eny. Ka inona indray? Zany efa manaiky ny hoeva ho anao anio raha toa ka ianao ny adamo. Azonao tazana avokoa ny voankazo rehetra ireny fonao satria tsy misy tsony ny voankazo voarary. Zany ve aky? Andray ron'olo malalako. Oay, misy rotrany tena milay be zany ndolo mba ifamimpianao anatin'izany hira mahafinaritra izany tsika roka. Ndao ary fa zao akia za tsy tena mahavita miaro torela. Eny rehefa afa-po amin'ny mandisy misotrosotro ianao dia mamonjy efitrano iarahantsika matoritsika. Efa misy efitrano vao manam'izany inge ato Ay, ary eo ary fino tsara ka tananao reto veto. Ary ianao tiako zay. Aiza koa hoe andiso lohony dia tanana ray fotsiny. Nahafinaritra la iny alim-pandizana ny rana sy tafitaliana ka marina raha tsy toy nefa tsy tetia tany tsony fa zany ane tena mbola reraka sy malemilemy mihitsy. Diso nanara-pota amin'ny fisotroana loatra koa angambany. Fa zany eo ihany fa mba ahoana marina moa zany zao ny amin'ny tovo. Toa mahatsapa ho tia azy kanefa tiako koa aloha ny miaraka amin'ny tafita Tafita mahay mampirevy no sady tsy miafiafy zany mihitsy miaraka aminy. Kanefa tovo koa mahafinaritra fa sady pikana no mahay maneho fitiavana. Samy tiako rangahy izy roalahy no sady mifameno sady mpiro tanora moa eto amin'ity tany ity aleo andefa revy ioko. Tsy maintsy iona zao za azo tovo androany. Mila mahay miresaka sy mahay manafina an'izao endrika reraky ny alina izao any ho zany.
raha toa moa manana iah izy dia le fikanetina ny elana tao ambovy ihany ny tsenjery maimbo eo e ka tsy maintsy zaiko. manao any Noro? Manao any Tovo? Inona ny vaovao? Tsy misy fa taiza foana aho ianao ny tsy hita mihitsy. Isaka makanao ampianaranareo tsy tratrako ao foana ianao. Sa marary nga ianao? Sady niendrika eo zany ohatry ny olona avy narary zany. Tsy marary fa niandry faty tamin'ny alina. Fa iza ny maty? Misy namako izay maty dia tamin'ny alina izay niandry faty. Efa tena ela marina tsika tsy mifankahita. Izany koa fa tsy teto fa niaraka tamin'ny dadanetany Tomasina dia malina izy vao tonga. Ay ve? Inona fa tsy vao tonga dia vaovao ratsy ny henoko dia sady reraka ny tsy natory. Dia tsy mba nalahelo amintsy ve rangahy ianao tamin'izay ela be izay? Sady izay indray tsy mba niteny akory alohan'ny andeha? Ka tsy nanam-pony andeha mihitsy anie ahy. Zaza tany tsy nitsahatra ny tomany sady nalahelo satria tena natsiaro anao foana. Zany ve? Misaotra kia. Dia andeha ho aiza zany ianao io zao? Andeha ody efa avy niresaka tamin'ilay namako tatsika. Noro ohatran'ny misy zavatra feninao azany mihitsy ho ahy. Lazao fa za nge tsy haninona anao akory. Tsy misy ninina rery Tovo a. Asako Oviana ny mbola manafy ny zavatra taminao ary ianao io moa zany zao mba andeha ho aiza? Andeha hijery anao any an-tranonareo mihitsy za anie tonga ny foana tsy mahatratra anao mihitsy anefa za koa moa tsy afaka rehefa sabotsy lahady. Sambasamba zao mba afaka mivoaka lahady ege. Sao dia tazonikely eto ianao sao dia maika ody atoroka. Ie, efa mila enjera mihitsy fa tena tia toro fa aleo marina angambontsika ifandaoka. Eny ary dia roviana indray zany sika ny miona. Aleo rapitso Tovo a. Rapitso? Alay vao ampianarana. Izay fa veloma ianao? Ndray dia tsy mba faly akory izy nahita sady izay indray oviana ny mba fanao veloma nefa tsy nifanoroka akory. Tena misy zavatra tsy mazava mihitsy ka. Aleo aloha dia raha pitso hita eo zany. Efa ho avy eo izay Tovo. Aleo pirimina amin'izay netana fa efa midimy latsaka fa efa nizoaka. Ry tafitako moa mirava amin'ny enina androany. Izany sy ty longo teo. Ary aleo hivoaka daholo aloha ny ankizy dia izay avy ho andeha hivoaka. Sady tafitako ny milaza hoe hidina eo Sarom-pisaina. Tiako eto ny ianao lahy. Salut. Salut. Tena tsy afaka manatitra andrehaka androany fa rapitso. Mirava amin'ny enina nge izay zany Eny. Ndo aterika any ambavady ary ndeha. Andriamanitra, Tovo koa ary miandro ambavady io. Tafita mandehana miditra fa za mbola andeha hiresaka kely amin'ny directeur. Zay zany ary rapitso ary velomindry. Ie. Iny eny fa lasa. Ary ileo amin'izay anatona ny Tovo. Tezitra be angambo izay Tovo. Andraso aloha hiazakazaka Tovo. Ianao rery nga sisa mpianatra tao aminareo
namanao a rehefa hitako lasa daholy. Azafady mbola resaka tamin'ny direkteur anie zay. Efa fantatrao fa ho avy akanao aty a dia mbola ilozanao adiny 100 ihany verangah. Azafady re ianao koa masika. Aha, tsory marina Ronoro a. Mbola tia ahy ianao sa tsy tia atsony. Efa tena tafahoatra loatra mihitsy kosa ny ataonao ahy e. Mahita tsotra sy tsy miteny ianao dia manararoatra. Fa hony tovokoa. Eny fantatranao fa tezitra ka aleo aloha tsy hamaly anao. Ka za zany miasainao mitatataty eto fotsiny. Zany tsy mila miteny lavy. Rehefa tsy tia atsony ianao dia tsory. Ampy ahy zay. Raha ny fihetsika ane dia milaza fisarahany. Tsisy an'izandro tovo a. Finona? Mbola tianao a. Aza mandainga rangaha. Za ve dia andainga aminao e. Ary andao aloha hipetraka etsy ka dia ntsika miresaka sy mifanazava tsara fa mamena trolo tianao. Jereo any raha tsy tia amintsika avokoa mason'ny olona. Kianao ihany ingeny no anton'izao e. Ndao ary. Ka efa eto ary sika izao e. Dia eto amin'izay izay teninao. Zao ary fantatry fa diso ka mifona aminao raha natezitra anao. Tsy te hisaraka aminao zany a. Inona moa no tokony hifonanao amiko Ronoro raha toa ka tsy nisy ratsy nataonao akory. Ka ianao tsy natezitra amiko loatra koa. Eny e. Aleo zany hoany fa aleo no avy amin'izay no visafisaina re. Eno ary Ronoro. Efa azo atao hoe fotoana naharitra ihany izay niarahantsika roa izay. Ie. Enona dia azo lazaina hoe nisy tsy fahafenoana ihany azy tamin'izay fifankatiavantsika izay. Ka anio dia tena tia lalany ao an-tsainao aho momba ny fiarahantsika. Ka tsy azoko anie ny tianao lazaina ry tovo e. Zany ve dia tsy mazava aminao e. Izay mba tanjona sy vetsivetsomponao ny amin'ny fiarahantsika no tiako ho fantatra. Raha ny marina mantsy dia tokony ianao aza no nametraka an'izany fanontaniana izany amiko. Kanefa totra ny tsy mbola areko ny nivoaka molotra ao akory zany ka dia naleoko za lehilahy mihitsy no nametraka azy aminao. Tena tsy hitako izay ho lazainao ry tovo a. Mifankatia tsika ary mbola mifankatia hatreto ka tsy tokony ankoatran'izay. Mazava fa ny mahalasa saina kely ahy dia ity e. Raha mivoaka ny trano ny olona ray Ronoro a ka manisaka ny tongony hanao dia dia tsy maintsy misy tanjona raitra trariny ao. Ohatra hoe andeha hikarama, hietsena sy ny sisa. Fa raha tsy izany dia azo kilasiana ho adalam-pirenireny izy. Ary amiko dia tahaka an'izany avokoa ny zavatra rehetra. Ary isan'izany ny fitiavana. Ka moa tsy sahala amin'ny olona dalitsika Ronoro raha toa ka fiarahana tsy misy tanjona no hiarahantsika sy nina akamamina. Tonga dia tsory izay tianao lazaina ry tovo a. Leo ahy ianao ka mitady fisarahana amiko. Tsy mbola niteny an'izany ary Ronoro a. Hita fa zaniko. Fa ny tiako lazaina sy mampanahy fotsiny a dia matoy ianao tsy miraika amin'ny fiarahantsika. Dia sanatria tsy tonga amin'ilay ohatra teo hoe adala akory. Fa kosa misy manadala ny sainao anohany ka mahatonga anao tsy hametraka tanjona ny amin'ny fiarahantsika. Diso zany satria ry tovo a mbola tanora ka tsy teo voafatopatotra sahady a. Mbola ho avy ihany zany zavatra lazainao zany atsoatsy. Fa ny tiako dia manatanteraka nofinofo mamy ao anatin'ny fiarahantsika aloha izao satria miela ihany izao taonako izao e. Zao hoe tiako ianao saingy tsapako ankehitriny fa tsy azoko anteherana ianao Ronoro a. Ka ny mety angamba dia aleo aloha ahena ny fifandraisantsika ary dia samy mandinika sy mieritreritra tsara aloha. Ay tsy olana rangaha. Zay zany teninao. Tsy mampanina anao. Efa fantatra nefa tsy te hiaraka amiko intsony ianao e. Saingy tsy vatanao ny resaka fa modinao hodikodina.
tsy ampafiry mibandy koa raha ianao e. Andray seho be famolaka eo. Sipakotsy rasy fa ataovy ao an-tsaina. Andray ronoro tia vavanao. Zany noho izy e. Ary aleo hiala fa sao dia lany fotoana aminao eto. Herinandro sahady zany tsy nahitako any tovintsony. Ndry to malahelo azy indray zay za zany. Tovo lama le mifetsika izy raha mitaha mitafita. Ary tsapako tia kokoa. Kanefa taona taoko tsinitsinina. Tantara efa mivalina iny aleo any. Faty za marary lava tato atelo zao mampiasa sainay. Hany ka manapaka tsy mianatra matetika. Dia ho sanatry tokoa ve? Aza misy ane zany fa asy anaova mipapasy mamoa. Kanefa ny dia teny efa taraiky be mihitsy fadimbolako hoe marina tsy tokony efa iray volana izay. Tena andeha ho any amin'ny dokotera mihitsy aka. Sady aleo aloha tsy ampafantarina ninina mihitsy tafita e. Raha tsy hoe hita izay valiny avy any amin'ny dokotera. Tena izay mihitsy ny atao ka. Lozy tia marina fa tena mitoejaza hony aho ny dokotera. Dia inona ry no ataoko amin'izany e? Aleo aloha hiantso ny tafita ka. Allô tafita? Nory ihany kia? Allô? Ahoana key izay chérie? Afaka mahitanao ve za? Fa ahoana e? Misy inona? Ka misy zavatra tiako resahana aminao dia mila miantsika izao. Fa maninona raha tonga dia lazaina zao izay tianao lazaina e? Za zao mbola misy zavatra toko. Ka resaka tsy vita telefonina anie zany. Ianao koa tena mila miaona aminao mihitsy aho zao ka. Ka raha izany raha tonga dia andraso eny amin'le chambre falehantsika iny aho zao e. Sady za koa zany mila manala azy kely. Ok ary. Zao dia zao dia anainga ho any a. Ok ary. Dia mba lefy akanjonao seksy manaitaitra iny aky anaovana. Zany e. Zay fa rehefa avy ary. Ok. Aiza ihany koa ary ty tafita no mbola tsy hita ihany. Marina tsy efa tsasakady ny joroko teto. Tieny. Manahoana ny malalako? Manahoana ianao? Bizo aloha e. Enao kosa rangahy migafy a. Migafy maninona e? Efa mba nafarako mafy eno hoe le fitafy seksy tena itiavako an'iry iny anaovana dia mbola zao blouson be sy pataloha jeans zao ihany no nanaovanao. Tsy dia tena mampanainga amin'ny filinanako loatra ange zao e. Eny e, fa tsy olan'izany e. Reveko manja na dia tsy tena manja aza. Aleo aloha rangatsika tonga diditra any anaty chambre avy hatrany e. Dia mirevy aloha izay vao miresaka. Tafita, ka misy olana lehibe ho lazaiko anao anie. Dia manimba filinana rangahy ianao zany e. Fa aleo any fifaran'ny fiaonantsika voalazainao amiko zany. Andao aloha androsoka. Andraso aloha. Fa inona ty e? Tena tsy milamina ny saiko raha tsy voalazako anao ty. Tena manirikiry koa zany e. Le ohatran'izao mihitsy ny tena tsy voako. Tsy tahak'izay tsy nandeha taty le aza. Lazao raha izay lazainao fa maikaka. Tany amin'ny dokotera ho aza tamin'ny maraina. Dia araka ny voalazan'ny dokotera tamiko dia hoe mitoejaza. Inona? Bevoka. Mitoejaza hoany e? Dia mitoejaza tamin'iza? Tafita, fa nitoejaza tamin'iza hoany? Ianao anie no miaraka amiko e.
ary tsy manan'olo tiana fa tsy ianao a tsy mitombona ranga zany a andraky kosa ty ianao e indra zao taonako zao ve dia taonan'olona tokony ho ray sady tsy miditra lalina amin'izany ary noro a andray ry tafita maninona e dia zahanao ve mitsipaka ny nataonao tsy napoziko tafita vitanao ve managoma ao anatin'ire segondra ny toko-pitiavana nambabonao a ka mbola riva eny atsika tamin'ireny e nalorako anao ny nofoko anao sanao miala moramora rehefa hitanao fa voa ka tsy mbola titeraka izany ary noro a ary tsy vehivavy ohatranao zao koa no tokony ho vady andefo mandroko andre marary zany a tena tsy napoziko ry tafita eny tsy maninona fa hozakaiko ho asamyrery satria zany adala efa tsy injoko ihany fa ny anaparanao ny filanao aranao fotsiny ihany no tena itiavanao a tsy maninona mahazo miala ianao fa aleo lanjaiko ny azo fijaliany fahadalako zay zany e aloha ary aloha andeha hiala fa tsy ohatray sa zao e mba tsy siny arakaraka eo amintsika ntsony dia ty misy volomeko anao mety so ampy fa mba fenofeno any dia atao ve zay afaka n'io zazo ao kibonao io e inona tsy mila an'izay volanao ary tafita eto mandeha any fa tsy misy ilako an'iny ary ataovy ao tsy anao fa tsy hoe soroko ny menaky ny haiko tena sary tiavina taka ny landy-mohaka mihitsy ianao tika eo ny ara fa dia afaka didy ako tandremy fotsiny so arakarahana amin'io ary fa aveo fa dia efa mampitandrina zay a lasa ianao e mandehana ao fa vitako ny ahy e ary zao a tsy ampahafantariko anjanako kory raha zay ianao lasa zay mihitsy mety e zay raha fa lasa fa velomy ianao e toa fahavabe koa ty noro a noro fa maninona kindry to manjonitra be sady toy ny olaviny tomany mihitsy nge izy zany e fa ny sinina ry noro a ngandry marary tsy maninona kia ohatrany mararirary a fotsiny lohako fa maninona raha mila mpanafody aleo atoroka ndao ary to hafahafa ny fihetsiko noro teo iny tena misy zavatra nahazo azy iny mihitsy ka tena hitako mbola voton-dranomaso mihitsy ny masony fa nisy inona ary andraso hoe angarangaraniko eto izay ataonao ny efitranony ao hoe marina tena fokofoko mitomany ao mpandrina fotsiny eo noro fa inona ary mahazo azy ty aleo atonina ka noro noro fa maninona ho andry efa hoe tsy maninona ho aza zoky aza manao an'izany kia raha vavindry ty andriny ahy nahoandriny dia mitokamonao anaty fahoriana toy izao ao akiza raha ho amiko izay mampalahelo andrika mahatonga andritomany toy io tsy misy afa-tsy sika amin'raha vavy aneno afaka hifanoro sy fampitondra amin'izay mafesatra tately nahoana ki miano andrika iza lafo akiza maninona miteny an'izany lafo tanteraka kia menatra andria tsy azoko fa lava ahoana moa zany zany voafitaka nizay ary lefa nahikoko zany hoe nitsarahan'olo tindry zany ndry verefitra tanteraka kia fa ahoana voafatany nitoejaza dia mora taminy saraka tamiko bevoka hoe ndry ory lanitra asa zao izay mbola anaova amin'ny papa sy mama raha fatany za ahoana tsara hoe averenkely izay teninao teo zay
papa moramora aloha e. lazao zay zavatra nytenenao teo. Ay be voky ianao. Fona papa. Mifona inona? Moramora rery papa. Tsy zavatra ilama amin'izany e. Nanetry voninahitra anay tanteraka tsy ekeko zany. Fona papa fa be loatra ny langalanga tsy ho fitapitaka nataonao tato e. Papa moa e moramora fa tsy anatin'ny korotana ohatr'izao mihitsy. Aza mpangininao ary tantely aza mpangininao velively mihitsy a. Tsy ekeko ny zavatra ohatran'izany. Afabaraka tanteraka zay. Milamina moa rery papa. Ay zany ny zavatra nataonao. Nanao lainga foana mitady lalana ny voana tato an-trano. Hainao nataonao tany. Tsy ekeko. Fona papa. Tsisy mifony eto. Manompo mason'andro-androany ianao a. Lasa ianao. Roako tso zanako tsony mihitsy. Mamelana papa. Tsy miraharaha zany andana mankany amin'ny lehilahinao na be vokanao tany. Ory papa. Tsy fidiny ho azy kosa nge zao mahazo azy zao e. Ahonany hoe tsy fidiny. Ka efa voary izy ko. Matona taony a dia fantany fa zakany. Dia aleo re mba halamina fa inona ary ty. Mba fantatra moa mivokatra izao zavatra izao. Fa fambaraka tanteraka. Eo anatreh'ny fiangonana, eo anatreh'ny fiarahamonina, eo anatreh'ny fianakaviana. Za kosa tantely tsy manaiky an'izany a. Eny e, tsapako ange zany e. Fa voary izy dia ho ahilikiliko papa kosa ary ve. Zay ny manahirana anareo tanora tony a. Tena manahirana mihitsy. Mba fantatra moa vola efa lany nanomana fanadinana. Efa nao baka zao. Eny re amin'ny baka ne misy foana isa-taona e. Zao tantely a. Ahoana zay ry papa? Asa zay azo andreninao raha mare an'izao a. Izy ary nefa tsy salama. Fa tena mialatsiny aminao mihitsy a. Nareo afaka mifampiaro. Fa za kosa ho a efa afabaraka tanteraka eo anatreh'ny fiarahamonina, fianakaviana, fiangonana. Tsy ekeko mandrakizay mihitsy zany. Fa aleo aloha zaka rivotra kely. Fa raha za manokana mihitsy a tsy manaiky ny zavatra nataony zaza iny. Eny rery papa. Rehefa mandinika elaelany ve papa tsy tonga saina ihany e. Zay fa lasa aloha e. Andray dia ho avelan'ny papa rery ve noso. Noro afaka miresaka ve tsika sindre? Midirakia. Zao kia mahiresaka indriro Noro ninina ki mety ho vavan'ny papa sy maman amindry dia aoka tsy izany ny banao an-tsaindry. Zao ny teniko amindry marina fa zandry fa raisy ho fahasoavany zao fa tsy loza ka noho izany aka mitahoatra an'Andriamanitra ny zava-dehibe ao an-tsaindry ka tsy irona amin'ny fanaovana zavatra mamoafady. Mahaiza fotsiny manetry teny ary ndana mifona amin'ny papa sy maman fa tsy misy tsy ho diso ny fitenenany indrindra moa fa raha mbola mandia tany fa izay mivaralavo no adaly ny eloka ipapoana ihany koa ny akimody rariny zao ny anoteniko amindry ankino amin'Andriamanitra kia Andriamanitra tsy manary andry izany mihitsy. Tantely ahoana kizay ry soky? Sambatra manana zandry manam-panahy andry. Ankehitriny dia menatra tanteraka andria fa toza zoko natao ananatra indray ty no anaran'ny zandriko. Tena marina. Menatra kizay. Okizay. Misoaran'Andriamanitra fa mbola nomeny tombon'andro ndry anonerandry izay tsy nety teo aloha rehetra ireny satria mba tena iriko mafy tokoa zany ananjoko izany mba hoe anana trano tsy mety ataoko sy mba asika amiko amin'ny adalako rehetra. Adalana? Ny aty ny adalako efa zary azo fijaliana. Aza miteny an'izany akia. Eny iova kia ary mametoky andria fa isakana ny adalandry tsy efara amin'ny azo fijaliana toa misaotra kitantely
roa taona izay ny lasa ary nahitako ny salovatavany tafita farany. Teraka somatsara ny zanakay ihany ana dia nandaosy tsy nahatsiaro ahy intsony azy izy. Efa herintaona mahery ihany koa izao anjara kely zanakay izay tsy mba nahitsy izay fitiavandray akory hatramin'izay natongavany teto tany. Anjara nofidiako io anaran'io ampitondraiky ilay sombiny haiko ho mariky ny fanekeko azo anjarako ary koa ho fanekeko zava-miatra amiko rehetra, ho valin'ny fahadalako satria fantatro fa tsy maintsy andeha lalatsarotra tsy mora setraina ny fiainana mianaka. Na inona mantsy fikelezako aina mba asambatra ny sombinaiko dia fantatro fa ho azo fijaliana ho azy ny tsy mba hananandray mba hiantaantana toy ny zaza rehetra, ary azo fijaliana ho ahy ihany koa ny heritreritra fa tsy sambatra ny zanako, ary indrindra azo fijaliana ho ahy ary tsilo mandratra ny lohako raha ho avy ny andro hitadavana ny sembarainy. Azo fijalian'ny fahadalako avokoa anefa izany, koa dia voninahikehitriny ny lanja azy. narahanao teo miazo fijalian'ny adalako. Tantara indray miaino nosoratany rasoary malala Bozo Eliza, narindrany R Justin Marc. ireo nary miaina ny tantara: Alain, Faly, Onomamy, Niony, Daniela. Mpanatotosa Gaston Randriamanalina.